Atondray moa izany ndriro fanja miasa fa tsy anontana antsoniko. Asa hoe mety be dia be indray ve izao ny marary aty sa mba mitovy ny anontana ihany. Foy herinandro koa moa izay anontadiako. Dokotera Fanja marina. Dokotera Rado, ianao koa dia manaitra ka. Tamana tsara ve aloha ianao e? Atao lasa saina be izany mantsy ny fahitako anao ko. Sa misy loana? Tsy hoe mananolana re za. Mba lasa ihany koa ny saiko hoe mba betsaka ary ve ny marary aty sa mitovy amin'ny any Antananarivo ihany. Ay ve. Na ny amin'izay lohatra dia mbola vitsy e. Moa koa mahalana ihany ny olona mankaty amin'ny toerana fitsaboanako. Rehefa sendra aretina sarotra iny zareo izay vao mankaty. Nefa tsy dia maharaka loatra ny dokotera miasa ato e. Dia izay ny antony nahatonga anay niangavy hoe aleo mba ampiana dokotera iray miasa ato. Ka gaga mantsy hoe za ve no affecté aty. Aika ianao no nangataka. Fa nga moa izany tsy mety amin'ny Fanja e. Iny e, rehefa mifindra tahaka izao dia somary mbola makamaka volotany kely aloha e. Fa rehefa zatra ve tsy ho tamana eo ihany ianao e. Marina aloha izay e. Ary aleo amin'izay ngambitsika hamonjy marary fa toa mila tsika mafy izy izany. Jereo fa tena maratra be. Ento koa, tena ohatran'ny vo mafy mihitsy izany ka. Andao aloha anatiny antsika. Ary nahita olona izany ateo a. Fa inona ary iny? Zazakely manao akanjo fotsifotsy. Sa ve ny masoko mandroa? Dia tena tsy nahita tokoa ve reto dokotera reto e? Ohatra ny hafahafa. Ary aleo fa toa ty marary ty loka. Lozako mandefa saina lavitra be eto fotsiny. Salama ianao dokotera. Salamo, iza mora tsy mahadiso. Nambinina aloha ny fiantso ahy. Ay. Poniny ety amin'ny tanàna Ambohifanja. Raha tsy diso dia dokotera avy Antananarivo ianao e. Ie, affecté eto a. Tsy maharaka ho ny dokotera aty dia voatendro akaty aminy asa e. Fanja indray ny fiantso ahy. Faly mahafantatra anao ary ako. Ie, faly mahafantatra anao koa. Somary mafy aloha ety e. Tsy mba ohatra ny any aminareo mihitsy. Ny tena marina lavitra tanàna mihitsy ny toerana fitsaboana aty aminay. Ary io fiasanao io izao ny tena hoe ampy fitaovana tiako. Zany. Nefa mbola misy olona aza mandeha adiny roa. Eny adiny 4 akory aza. Mampalahelo be koa izany. Tera sanatria moa izany ka maty nampandehanana ireo olona lavitra be ireo ka. Izany ve moa dia olona saina intsony dokotera? Dia moa dia nanelan'elan-dalana eny ry zareo izany ko. Tena mijaly be anio ny olona aty aminay e.
Ny dokotera sasany koa moa dia manararoatra be fahatany. Rehefa tsy ampy vola ilay olona dia averiny zareo fotsiny. Fa angaha koa misy an'izany ao amin'ny hôpitaly io. Tena mbola manjaka be ny kolikoly aty aminay. Saingy atao ahoana dokotera? Tsy mahay taratasy ny mponina aty dia mora ambakaina. Tena lalina koa izany ka. Dia tsy mba misy mitory ve na koa hoe manantona manam-pahefana ohatra? Matahotra ny olona aty dokotera Fanja. Eny e, ao fa ezaka hitady fahamarinana momba an'izay. Avelako aloha ianao fa mbola hanao garda koa raha ala nefa mbola hividy sakafo atoandro sao dia tsy masaka eto indray koa. Endre dokotera. Tazomiko teto fotsiny ianao. Mazotoa re. Ianao koa re mazotoa e. Manao dokotera Fanja. Ianao zany mindra le marary amin'ny porte 103 sy 105 Eny ary dokotera Rado a. Ny taratasy momba andreo ve nefa efa ao? Efa ao ka. Fa ny ao amin'ny 105 fotsiny mila jerijerina matetika fa somary manao krizy mantsy. Eny e, raha tsy maninona io. Eny ary dokotera. Dia aza matahotra ianao fa dokotera Rado manampy anao ao e. Tsy hoe ianao rery koa no isahana izay rehetra izay. Rehefa misy zavatra ilainao fotsiny dia tena misy. Voaray ary e. Dia mandra-peona ianao izany koa. Ianao koa e. Lasa aloha Eny o. Lasa Rado. Aleo amin'izay aloha hijery an'izany marary ao amin'ny porte 103 sy porte 105 izany. Fa inona marina izany ny tena zavatra mitranga ato amin'ity hôpitaly ity e. Dia inona ny dikan'ilay sasakely manao akanjo fotsy hitako indray andro ireny. Ary aleo sady mandeha mafy ihany aloha amin'ity couloir lava be ity ka. Aiza ho aiza eto moa izany ilay porte 103. Oay, nisy aloka mainty tazako indray teo. Fa inona iny? Ilay jiro ato koa moa dia mitsilopolopo kely daholo tsy tazana mihitsy. Fa ahoana ary? Fa inona marina ny tena misy ato e? Sa ve nambinina no resahako momba an'ity hôpitaly ity? Mino aho fa izy izao ny tena mahafantatra momba an'izay e. Raha dokotera Rado mantsy tsy hiteny an'izany mihitsy. Tena izay marina rangano ataoko a. Sa koa ve no tebotebo lava isan'andro eto? Salama nambinina. Manao ny dokotera? Mba misy resaka kely ataoko aminao izay raha mety. Fa resaka momba ninona izany? Tsy izany fa somary maikamaika kely mantsy aka sao dia tsy ho voavaliko ilay zavatra tianao angatahana amiko dia anahiranako. Dia ahoana nefa izany? Misy trangan-javatra hafa mantsy hitako ao amin'ny hôpitaly io tato ato izay. Fa ahoana dokotera? Mba tiako ho fantatra ny tantaran'io hôpitaly esahako io. Raha dokotera no resahako mety tsy ilazan'izany mihitsy izy. Miangavy re nambinina. Mino aho fa mahafantatra zavatra ao ianao. Tena tsy anaiky eto ty raha izao no mitoy. Ary tonga anie izany dia mipotra tamin'ny Fanja izy. Ka inona ary izany e? Tsy izany ho afa vao tonga kelikely tao ka sendra nisy olona narary tonga tao amin'ny hôpitaly dia nahatsikaritra zazakely manao akanjo fotsy izay a. Tsy hay hoe mandroa ve ny masoko sa ahoana. Avy eo nanao garda indray aho tamin'ny herinandro dia hitako indray ilay zazakely. Ny tarehany aloha tsy tazako mihitsy e. Fa ilay jiro ohatra mitsilopolopo kely izany foana. Zay aro a. Dia inona no amaliko an'izany eo? Ohatra ny mampatahotra koa ianao izany dokotera. Hatramin'izay anie mbola tsy nisy an'izany tao e. Ary mbola tsisy dokotera nitaraina momba an'izany mihitsy ka hoe nahita tsangan-davatra ohatran'izany resahanao izany. Aza mandainga eo nambinina. Tena marina izany dokotera. Eny e, afaka tsy miteny koa anie ianao e. Tsy maninona fa hiezaka hafantatra an'izany ianao ela na haingana.
Mino aho fa misy namonitsotro izao io zaza io matombotsy eo. Tsy hoe misehoseho amin'ny tsisy antony akory. Ary mino aho fa dokotera tato ihany namona an'io zaza kely io. Kalma ihany aloha ianao dokotera. Inona ary ty e? Ny tena marina? Ahoana Nambinina? Tena nisy namony tao io zaza io. Zany ho ary za mihitsy ny nanatro maso an'izany. Nisy vahiny tonga izay teo tanàna dia nifampiresaka mivantana tamin'ireo dokotera ireo. Ny resaka nataon'ny zareo tao tamin'izany moa dia resaka fangalarana taovan-jazakely. Ka anisan'izany ny zanako. Ary ny zanako no hitanao izany dokotera. Maninona tsara? Zanakao ny dokotera. Ndray andro izay nandeha teny an-tsena fa nivadiko tsy afaka nandeha moa tamin'izany fa narary izy. Somary harivariva nefa vao tonga tao an-trano. Akory nefa niakakako fa ilay vadiko efa nivalapatra teo amin'ny korotina ny tasako. Andray. Navelako teo anefa izy fa ilay zazakely no nijereko. Indrisy anefa dokotera fa tsy hitako taotso ilay zazakely. Andray, Nambinina aok'izay re tsy ireo fa lasaka ny ranomasonao. Tena mifona re ahy no heveriko fa zanak'olona afaka zanakao le izy. Tsy maninona dokotera. Tena azafady re Nambinina. Efa fantatro izay. Ianao mila ny zavatra marina ka izay efa voalazako anao izay ny marina. Indrea. Za koa mba ohatranao ihany. Mitady an'ilay olona nankakeriny sy namona an'ilay zanako. Fa mbola tsy misy porofo afaka hoentiko hitanana azy. Fa nampy anao ary ahy fanontaniana farany sisa raha afaka mamaly ahy ianao. Ahoana dokotera? Aiza izany izay vadinao izay ka? Indrisy mantsy maty nisy namono izy. Andray. Ireo olona nankakeriny tato an-trano mantsy nisy fantany. Dia izay koa ngamba ny antony namoron'ireo olona tsy vanina azy. Tena mampalahelo ahy ianao. Soa fa efa fantatro izay. Fa hikaroka amin'ny marina tsika Nambinina izany Misaotra dokotera. Ratsy makanisa misy roa lahy ty amin'ny biraoko fa misy zavatra tiako resahana amin'ny lahy vetivety. Inona le resaka tianao resahana re? Onoa. Ianao ve tsy nahatsikaritra hoe ohatran'ny lasa fahaso izany ny dokotera Fanja tato ato? Mana zavatra hafahafa mantsy Tena mbola tsy nahita aloha monsieur Rato. Fa ahoana? Zao ambaray volana indray mantsy madame Prisca no avy aty amin'ilay opération zazakely. Ay ve? Inona moa izany ny olana amin'izany ka? Tapenantsika vola ny masony dia tsy mivoaka ny resaka. Inona ary ny mampikorobaka anao amin'izany? Raha nanaiky an'izany moa izy dia nanino. Manahy fotsiny aho hoe tonga aty madame Prisca dia ohatra te-aky eto daholo ny zavatra ataontsika. Saza matahotra amin'izany ianao fa rehefa tsy mety omena vola izy dia ataontsika amin'ny fanaovana azy koa. Eny ary. Matoky anao any amin'izay Ok. Ary le marary tonga farany tao hoe tsy maninona sa tena mbola marary be? Sérum antsika nefa izao tena kely nefa mila manampy sérum le marary ao. Dia inona ny atao monsieur Rato? Ve izay zany mbola misy sérum telo amin'ny Bourgogne Fanja ao dia ao aloha maka. Resahako izy rapitso marina rehefa tonga ao anjara mantsy manao garde rapitso. Eny ary andeha akan'izay ary aloha mazotoa ianao? Ianao koa toraka izay. Miasa indray izany ry Fanja. Soa aloha fa maraina indray vao migarde. Tena miferitraina foana miasa isak'alina izao. Ary aloha atory fa mankeo fo maraina indray ka. Ary mba mifiry ary izao. Aiza mofo ndayako teo? Efa amin'ny 6 alina kay. Fa inona koa ary izany haingo izany?
Misy olona mandeha anie zany eo ivelany ao zany e. Sary zareo ambadika ao mbola tsy matory. Tena misy olona mihitsy zany ka. Aleo jereko mihitsy aloha. Aiza moa fa nalahidy teo indray ary. Ay tia kosainy kaika. Ary aleo vahana. Ory, tao tsisy ninina akory. Mihidy be koa ary ny tranony zareo zany. Dia hiverina tory efa mangatsiaka be koa zany andro zany ka. Tao tapaka indray ary zany jiro zany. Fa inona foana koa ary zany ataon'ny jirama zany e. Soa aloha fa nitondra n'ity jiro ty ahy e. Aleo amin'izay atory fa tsy. Fa inona indray ary faneniko ato zany e. Tena manomboka matahotra marina. Feo anjaza mitomany sady miantso anie izy zany e. Dia isa nefa. Salama Docteur Rado. Salama anao. Mandeha tsara ve ny asa ao e? Mandeha tsara ka. Fa iza moa ianao raha tsy madiso? Ohatra nefa hitako matetika taty amin'ny hopitaly any mantsy fa nitondra vatanao tsy salama izy zay raha tsy diso e. Za mihitsy iny dokotera. Nambininy e. Fa ianao indray fa fantatro tsara ka Docteur Rado. Ianao zany ne ka matadidy tsara mihitsy. Eny e, avelako aloha anao fa tena reraka be koa zany. Voavokada mantsy alina dia izay vao anana fotoana hakanina kely. Eny indray ary. Hitako tena lalo-maso mihitsy mantsy ianao zany ka. Zany ve? Ie. Avelako ary losa e. Eny indray dokotera ô. Dry. Fa tsy vanja ve tsy hitako misakafo etsitsy. Tena izy mihitsy io. Aleo aloha anatonako eny mihitsy e. Dokotera Fanja marina. Nambinina. Fangatsy miasa ianao. Manao ahoana aloha e? Manao ahoana ianao nambinina? Fa maninona aty amin'ny hopitaly ianao? Saika hividy an'ireto fanafody reto ahy e. Izay ny ankanesako taty. Fangatsy salama ianao? Ka misy namako izay reto salama dia tsy afaka makaty izy e. Lalako ihany moa ty isan'andro dia izany nakatiako. Ay. Aleo fa mirava amin'ny 4 andro any dia jereko izany namanao izany e. Tsy mety loatra anie manao dokotera tena nambininy. Marina izany dokotera. Dia aiza izany ianao no hitako rahariva? Aleo eo amin'ny tsenandrakoto e. Eo mantsy mba mahazatra ahy. Tsy manina aminao. Mety izany ko. Ary izay ary aloha fa ilozaka ianao dokotera. Eny ary. Eny ary eo. Mandrosoa ianao dokotera. Ie, io izy. Ay, ary tena reraka be anie izy zany e. Fa inona tsara hoe tena mahazo azy ty? Raha nolazain'ny dokotera Rado dia hoe fatigue générale hono mahazo azy io ko. Mahafaty anie zany ary nambinina raha tsy voatsabo ara-dalàna e. Nareo aza dia manao zavatra kinanga ohatr' izany. Mba marina e. Eo ary aloha jereko izy e. Ka ny tsy fananana ihany anie dokotera Fanja ny tsy ahafahanay mandeha tobi-pitsabony. Hainao tsara fa mpiompy sy mpamboly daholo ny ety. Tsy hitovy amin'ny any an-drenivohitra mihitsy. Ka eny e, fantatro tsara izany. Soa zany fa nahitanao dia mba nakatiako. Tena makasitraka re dokotera Fanja. Dia ajanony any amin'izay aloha ilay miantso hoe dokotera fa atao fotsiny hoe Fanja e. Lasa makarary sofina be mihitsy meno an'ilay hoe dokotera.
tsika mantsy mba mifanakaiky amiko. Ka tsy hafahafa be ve hoe tonga dia miantso anao mivantana amin'ny anaranao a? Tsy maninona re a. Fa azafady kely dokotera Rajo a. Dokotera Fanja marina. Tsy hitanao ve dokotera Rajo? Tena mila azy mantsy a fa mila ampitomboana ny stoktsika ao ko. Ny sérum tena efa kely sisa. Tsy hitako izy fa ao fa lazaiko e. Izy koa mbola lasany amin'ilay marary lavitra tanàna iny angamba. Rono a? Efa firy taona marina moa izany izao ianao ny asa tato ka miala tsiny raha hoe nametraka an'izay fanontaniana izay a? Efa 2 taona teo izay izany ny asa tato. Fa maninona? Tsy maninona ka. Ay. Mahatamana be izany atiako. Sady tsy dia sahirana loatra amin'ilay marary tonga ato. Fa nga ianao tsy tamana ka? Tsy hoe tsy tamana fa ohatra misy zavatra tsy mazavazava izany mantsy atoko. Fa tsy mazavazava hoana koa. Tanàna milamina be izao ry Fanja. Eny e. Milamina ny tanàna aty, tsy misy dalo, mpanendaka, von'olona, fa le ato amin'ny hôpitaly mihitsy. Hôpitaly? Fa dokotera Fanja? Fantatry indriva hoe lasa be da be ny olona mizaha fahasalamana atao amintsika amin'izao? Ie, mahatsikaritra an'izany mihitsy a. Tsy haiko hoe no za vao tonga tato ve sady ohatra ny hoe za rery koa ny vehivavy ato. Dia mety hoe izay ngambany. Nisy vehivavy ihany aloha ny asa tato fa le fomba fandraisana ny Ilany lalan-tsara ao izany. Zanako dokotera. Sady misy feo miantsoantso any izany e. Aza vonoina moa e, mba miangavy a. Ataonareo ity dia zanako a dokotera. Ny zananao dia zanak'iza nefa? Sa ve le zanaky nambinina? Dia mety ho vadiny ve izany? Mety ho azo eritreretina. Ato ihany ve no dokotera Fanja? Dokotera Rado marina. Ianao koa manaitra. Tena azafady re a. Izany fa niantso teo dokotera Rajo hoe ianao reo ny ambina ato dia tsy milamina ny saiko dia nankaty mihitsy aloko. Ay, dia misaotra ary. Ary efa nitenen'ny dokotera Rajo anao ve hoe tokony ampiana le sérum ao fa efa lany ny stoktsika ao? Efa nanafatra izy ka. Ay. Sady efa nanafatra avy Antananarivo koa fa mety afaka 2 andro eo mantonga aty e. Fa nga zany tena tsy ampy tsony mihitsy le aho e. Raha hoe 2 andro dia mbola azo ampiasaina ka. Fa raha tsy tonga 2 andro kosa tena tsisy azo ampiasaina tsony aho. Ny olona tia koa moa tsy dia ampy sakafo dia rehefa misy marary tonga dia sérum avy hatrany ampiasaina. Izay aloha dia marina e. Fa aza matahotra ianao fa tsy maintsy tonga io e. Ono a. Ianao ve zany mba efa nisakafo hariva? Ie, vao teo mihitsy ka. Avy eo nijery an'ilay marary tao amin'ny poste 40 dia saika haka torimaso kely aka ianao tonga tampoka iny. Tena azafady ary. Tsy maninona re a. Ao fa iverina ijery an'ilay marary zany dia matory aloha ianao e. Eny ary. Fa na zany aza aloha dia aza matory maty fotsiny a. Indraindray mantsy misy zavatra ilaka anao tampoka. Eny re dokotera. Dia soava mandry ianao e. Ianao koa? Efa mba nahita mangirana ihany ary ve dokotera Fanja? Tato mantsy izy ohatrany tsy dia hitako tsoniko. Sa ve tena biasa be? Tena ataoko mahita kosa aloha raha fantatro ilay olona namono ny vadiko sy ny zanako e. Ary ataoko mahatsapa fangiry firiana mihitsy ny kosa. Ohatray Valirangaty ve tsy mijery tena azafady tompoko. Atao inona fotsiny ary vao maso be io. Ka tsy izany fa nisy zavatra nalasa ny saiko a dia voatonako tsy fidiny ianao. Tena miala tsiny indrindra tompoko. Ary amin'ny manaraka aza manao an'izany tsony e. Jereo raha tsy mba ny kiraroko. Izao ve nandanako hiasa? Tena mbola mamerina ny fialatsiny re tompoko. Tena azafady indrindra. Eo voaraiko e. Ary aleo koa mialety fa ohatrany mandany fotoana fotsiny. Ary ohatrany misy maratra izany ao ny tanan'ilay lehilahy teo e.
Olatra. Vao niondrika mantsy izy dia hita be ilay izy. Andraso hoe. Olatra. Lehilahy misaritava dia misy olatra ny tanany. Nambinina tovariana be ary izy zany. Tsy maheno ahy mihitsy fa maninona ary. Aleo misy lohana tonana. Eo, inona ilay mahavariana dia maninona tiako ianao? Dokotera Frantsa marina. Tsy izany fa mieritreritra ny tenin'ilay vadiko fotsiny aho dia izay no mahatonga lasa saina be ioko. Ka ahoana? Nanahoana ny asanao tao? Mahafinaritra. Fa inona aloha izany e? Afaka zaraina ve sa raha ny asa aloha dia tsy ahitana torimaso lava e? Fa misy inona indray dokotera? Tamin'ny alina ho aho rehefa andeha hijery an'ilay marara dia nahita olona kely manao akanjo fotsy. Izany? Ie, avy eo any verina anakao amin'ny braoko akanjo. Maninona dokotera Frantsa? Nisy zavatra nitranga ve? Eny e, nisy vehivavy nitaraina hoe ny zanako dokotera. Fa ataonareo inona izy sy ny sisa. Tena nangovotra mafy ary Nambinina. Teo dia lasa ny saiko hoe sao dia mba ilay zanakao sy ilay vadinao ihany ary ireo mipoitra amiko isan'andro ireo. Azo raisina ihany nefa tsy mitombony izany dokotera. Ahoana ka? Dia inona ny mahalasa sainanao eo? Dokotera, raha hoe zareo ireo ary dia maninona ny tsy mipoitra aty amiko fa tonga dia ianao? Ka mety hoe misy zavatra tiany zareo ampitaina amiko ohatra. Dia inona amin'izay ilay mahalasa sainanao teo? Mbola tsy mivalianao anie zahatra amin'izao e? Tadidinao ve izaho ilay niteny ray andro iny hoe lehilahy iray misy tandra? Ie, tadidiko ka. Dia inona ny idiran'izany? Lehilahy misaritava misy olatra ny tanany. Ireo ange hoy ny dokotera ny namono ny vadiko e. Izany hoe rado sy rado izany ny namono ny vadinao? Tsy haiko dokotera. Satria mantsy rado no misy tandra. Rado kosa isako manao akanjo fohy tanana dia hitako hoe misy olatra izany. Tena hoe izy ireo lahy tokoa ve izany ao ambadika izao e? Tena mino aho fa ry zareo dokotera. Nefa amin'ny fomba ahoana nefa nanenjehana azy ireo e? Tena enjana aloha ilay mitory-tsisy pirofo e. Izay indrindra mantsy ho hitantsika eo foana ny atao e. Tsy maintsy mahita ny marina tsika. Engany e dokotera. Fa sao dia tokony hinanareo sopy kely etsy aloha izany tsika senao e. Ny andro koa tia mantsy efa atoandro be raha teo. Ka ndao ary e. Za koa ary izany tena efa ramaka mafy mihitsy. Salama lesy. Salama dokotera. Ahoana ihany? Efa andraisana lahy ve fansa ahoana e? Momba le afery iny. Tena mbola tsy niresaka momba an'izay aloha. Fa kialako hoany ohatra ny mahafanta-javatra izany. Zaniko. Fa ahoana tenena lahy izany? Ka nisy taona izy nanahadiady be ahy. Tsy tiako afantatra resaka be da be nefa izy dia mody novaiko aloha ny resaka. Ay. So vakina fotsiny eo tsika. Ka inona ary natao amin'izany e? Inona volana rosalahy? Mety amin'ny herinandro mantsy madame Prescano avy aty. Dokotera, rajo anety e. Mahita fika foana tsika ary tsy very mandeha izany. Eno ah e. Matoko fotsiny hoe rehefa tonga eo madame Presca dia misy zavatra omena azy io voaray e. Ary aleo angamba aloha hamonjy ny posta ka dia mahazo teo ianao dokotera rato. Olo-ty rajo ahoana? Raha pitsiny hoe madame Presca ny andeha aty e. Inona ihany no atao? Trato eto daholo ny zavatra fentsika. Kalma ho fa inona izao e? Raha hoe vahaolana farany akaiky dia hoe ahoana? Inona ho fa aza mitororo be fotsiny laranga? Izao no atao e. Rehefa tonga eo dokotera Frantsa dia tenena izy hoe omena repo aloha izy mandra-pahavitan'ny aferatsika. Amin'izay koa tsisy manelingelina tsika. Le fitadiavana an'ilay tovany zazakely mantsy mbola tsy fantatro hoe rovintsika ny ahita. Ohatra mety koa aloha izay e. Nefa nely ty raha omena an'izany izy dia mety ho ray volana mihitsy. Dia tsy ho gaga ve izy hoe ahoana koa ty fietona mandritra ny ray volana be ty nefa ny karama mitomboka foana.
Zahay indray aloha ny olana ka tsy afaka monsy anambitamby azy tony nefa tsika fa tsy maintsy izay ny tondro zotra alahana. Dia ahoana ary na ampitombony karamany izay sisa ny hevitra hitako farany. izay tokoa ngamba ny ataontsika dia aleo koa ide ny hôpitaly dia asiantsika peta-drindrina eo amin'ny vavahady hoe raha misy vonjy tampoka na urgence sady atsoina ity laharany ity. Ay, mety izay. Sady efa tia manatiny ity koa dokotera Fanja. Aleo aloha andeha anirina an'ilay marary azy dokotera Rado. Mila raha masaka aiky mantsy izy fa tena voadona mafy. Ina ry se karakaro tsara ilay mararintsika ao Yo. Bonjour nareo. Ndry ary fa maninona zany dokotera Rado tonga dia lasa raha vao tonga? Dokotera Fanja, bonjour anao. Tsy hoe akory tonga ianao dia lasa izy fa mbola misy marary ohatrandreo me dia lasa namonjy an'izay ihany izy. Ay ve ka gaga mantsy ako. Ary eza zany no miporta misy marary ofinjaiko androany dokotera Rado? Ay zamore ay ao amin'ny porta 111 ianao mandeha efa misy ny lisitra ny fanafody izay ilaina eo amin'ny latabatra an'ilay marary eo. Ay tokony voakanao ny hariva mantsy izy raha ohatra ka tsaratsara ny fivany. Ary le sérum ve efa azo daholo ka? Efa ao ka aza many amin'izay ianao. Ny ary dokotera Rado allo zany tonga dia hamonjy ao. Dokotera Fanja, vetivety iny ianao fa misy inona dokotera? Mbola misy zavatra adino nga sa? Zao dokotera Fanja, Ie rehefa tapitra ity volana ity dia somary miaty kely aloha anao mandritra ny 2 volana. Tsy zany fa mba mila maka congé kely koa iny ianao nahita ny nesianao tato izay mantsy dia hitako hoe tena reraka be ianao sady lalimaso be foana. Tena hoe ray volana mihitsy ve dokotera? Dia tsy afaka makatsony aho zany satria mantsy mety hiverina any Antananarivo aho hijery amin'ny mamako. Raha izay indray ny olanao dia tsy maninona fa omena congé ianao misaotra ary mankasitraka re dokotera Rado zany ve dia ilaina mifankasitrahana fa zay dia zao karamanao akory tsy mihena mandritra an'izay ray volana izay fa vao mainka azy hitomba voenty zany. Zany kory tsy hoe inona fa mba afapo kely avy aty aminay noho ianao le mpiasa mahafatrapo sady ho fitsinjovana anao ihany koa re zany dia zao koa raha misy ilaina dia aza misalasala mihitsy miteny aty amiko. Oe misaotra betsaka dokotera sady tsy dia betsaka moa marary aty mankasitraka indrindra re dokotera Rado ianao koa zany zay fa mahazo tolo anao fandeha. Ny ary tompoko hafahafa sady tsy lozika mihitsy zany hoe mahazo congé ray volana nefa mbola mitombo avy roa eny ny karama dia mbola mahazo koa raha mila. Tena misy zavatra ketrehany zareo ato ka dia mety inona nefa tsy maintsy makany any Nambinina zany rehefa mirava amin'ny efatra dia jerena hoe mikatona ve ty hôpitaly ity rehefa volana Jolay sa ahoana. Ary aloha makany amin'ny porta 111 ary aloha hijery an'izany marary izany fa lozako mandefa saina lavitra be eto fotsiny. Andrekako fa inona le tazany masoko teo iny? Vehivavy manao akanjo mainty sady manondro an'ilay porta 110 mitaritarika zavatra ne izy zany ohatrany hoe mitalao be zany. Izy koa moa tsy mitodika aty mihitsiko ary tonga dia miditra fa tsy mamovaravarana. Tena reraka zany efa saiko tsy vita mihitsy le tanimbolony rema teo marina. Le tanimbolony zareo koa moa tena midadasika beko na efa dary ve miasa an'io ho vita izay ara moa efa hoenina mbola matsiaro sahirana ihany ko dia atory amin'izay rovatsy. Nambinina
Nambinina. Iza koa ary zany? Iza? Le vadinao re a? Vadiko? Very zany a? Ie, izy indrindra re a? Fa inona ny akanesanao aty amiko aty? Matahotra ary vero a. Marina e. Aza matahotra ianao vadiko a. Tsy ampijalanao akory. Mila mifamonjenao izay mianaka ary Nambinina. Dia amin'ny fomba ahoana e? Amin'ny fomba ahoana nanaovako an'izany? Rakao fa lazako taminao ianao ry Nambinina. Misaly izay mianaka. Dokotera Ry zareo. Ray misy tandriny tarehany dia indray kosa misy olatra ny tanany havanana satria rehefa nisintomiko mafy be ny tanany dia voadidiko tamin'ny zavatra maranitra io tanany io. Mangatsiaka be izay Nambinina. Fa aiza nefa ny misy anareo ka? Raha ny andro sefopoko tany amantsy tamin'iny dia tsy hitako tahotra intsony ny fatinao. Marina izany. Fetsy be ireo tsy vanin'ireo ka nalainy tao fatiko ary nentin' zareo any amin'ny hopitaly. Ao amin'ny porte 110 no misy anay. Eny ary eo fa ezaka hitady ao amin'ny hopitaly a. Vero mahafitamako ny fandazanareo mianaka. Lasa sahirana ankehitriny. Raha vitako ny namerina anareo ho velona indray dia nataoko iny. Nambinina. Sapako be ny ao am-ponao ao. Aza manafa mitsodrano sy dokotera Fanja. Hitako fonina hitady amin'ny marina ny momba ny hopitaly io izy mantsy. Tsy ho ela dia hipoitra amin'ny marina rehetra momba ny hopitaly io Nambinina. Vero. Raha azoko tsara izany anie dia aza tohizana intsony. Tonga soa ianao Madame Priska. Inona vaovao anao? Salama dokotera. Araka ny antsony ataontsika matetika ireny dia tonga araka fotoana fahamezany. Ka sao dia tokony haka-le taovan-jazakely amin'izay tsika? Misy olana nga sa? Tsy hoe misy olana. Hitanao? Mbola ao amin'ny porte 110 ao le entana dia sady mbola ho karakaraina koa. Mety ahatra ny amin'ny 3 andro any mihitsy mifandidiana azy. Tsy miraraha an'izany ahy e. Afa vita ny fantatro dia ny demerta ianao izany. Aza atao an'izany kosa moa madama. Io ary nefa kisindrasena na entana an'io e. Dia maninona? Dia raha mety aminao dia tonga dia atao izao ny fandidiana ary. Dia raha ohatra ka hoe afaka miandrika izany aminao dia eny e vitaina hatrany farany le izy. Izao ary ny ataontsika e. Tokony ho 3 andro ihany any eto Madagasikara. Ankoatran'izay tsy maintsy miverina any ivelany fa tsy afaka miverina intsony. Eny indray ary. Ao fa izanay ho atao izany. Fa tsy dokotera raty fe tsy tazako ity. Dia isa izany ilay olona miresaka amin'io ka. Vehivavy mihaja be. Dia inona izany ny resahan'izy ireo? Mino fa mety fantatry Nambinina koa io madama io. Tsara izao dia tokony eto Nambinina ahafahana manao ny paikady amin'ireo. Dokotera Fanja? Fa inona ny ataonao eto amin'ny varavaran'olona eto e? Ianao koa ty dia tena manaitra ka. Izany raha tsy saika mivady-po mihitsy. Azafady re.
Ka gaga be ave maninonety ianao sady amin'izay miafina be ohatran'izao. Sa misy olona atahorana dia miafina azy ianao? Ary tsy mahitanitako ke nambin'izany a. Fangainao tsy mahita andretsy ka. Jereo fa dokotera ratsy vehivavy iray mihaja be. Ndraso hoe. Ie, tena izy mihitsy hoe dokotera. Dia fantatrao ve io vehivavy io? Raha ny endriny aloha dia fantatro ka. Fa ny anarany indray no tsy haiko. Dia inona nefa ny dikan'izao? Arono a? Aleloha atsony ratsy aloha nampiana amin'ilay fantatiana so dia taraiky be adio. Soa aloha fa nisy an'ilay rangahy antitra be iny e. Raha tsy angamba dia vototra teo iray vola be. Mba aiza koa moa izany no findaiko toerana le. Tika. Ary aloha atsona malaky ilay zalahy iny dia mankeny amin'ny hopitaly fa so misy matsikahatra ihany. Koa ary zany tomso ny libra fotsiny ny finday fa tsisy maray lety maity ary inona koa le hitako teo ohatrany hoe vehivavy manao akanjo mainty lava be zany sady vonjea retroviseur tonga dia hitako nanakona tampoka teo le izy. Ary aloha hidinahina dia hiakatra ny ambony fa efa miandra any izay dokotera azy. Dia ahoana natao fanja? Tolozanao midororo reto fotsiny iny. Moramora aloha ianao e. Tsy hitanao nga io sécurité io ka. Hitako io ka. Fa amin'ny fomba ahoana ho any idiratsika aho. Endraso eo dia atsoka ianao avy eo. Andraso aloha fa ho aiza ianao e. Tena lasa ihany izy. Za rery ny tavela eto le ty e. Dia inona no ataoko? Ary nivadika tany ambadika ny lalany fanty izany a. Io fa mitsaikontsaiko moramora. Le sécurité koa amin'io variana be tsy mahita azy ao aoriana akory. Io fatorana. Ary aleo amin'izay kopahany nambinina ka ty. Io fa miantso afantso. Aleo anantona dia sady asiana zakazaka raha hitosika ihany. Sa koa ianao Rofanja. Tsy hanananao anitra akory mihitsy izy. Aza mbola miresaka betsaka aloha fa fatory ty dia tapeny koa vava so mifo eo ka iantso vonjy. Mba malakilaky le izy a. Efa manao azy ry ahy e. Tratra eto ihany any farany e. Inona ary ty bekisitana be ty koa e. Dia ahoana ny atao amin'ity dokotera? Ahoana amin'ny ahoana rangahy ty fa tonga dia atao amin'ny fanaovana azy. Ohatra ndray vaovao be amin'ilay asa reny nareo ko. Tsy hoe vaovao be amin'ilay asa fa izy atao zao dia ohatra ny manahirana. Hatr'izay manko andro alina foana nefa amin'ity tao atoandro be nanahary. Raha zao anie misy dokotera tonga tsy rery dia ahoana? Tsy aza zany le tsy io a. Dia aza be resaka mihitsy aloha fa le asa efa toana tsara e. Namantsy izy dika mantsy io raha ohatra ka tsy mety io a. Dokotera, fa tsy mahiny zavatra ve nareo e? Aza manadala le tselahy. Tena tsy raharaha ino rato mihitsy any ny teniko e. Maheno vehivavy mitaraina sady mitomany. Zany ve dia tseniny? Ohatry ny hafahafa. Fa inona koa ary ty mampitanaka anareo ty inona ratsy a. Eto aty aloha ahitsyantsika ilitsy. Ay le ty. Dia mifatoa tsara nareo amin'ilay zavatra atao fa maika aterina anke ty zavatra ty.
Efa mifantoka fa misy zavatra tsy milamina mihitsy ao dokotera. Mbo mariny ohatray. Fa inona izany dokotera? Misy zavatra midoboka mafy any amin'ny lalatsarany. Le ty koranga mandreraka mihitsy ka mariny zaniko. Miandraso hoe vetivety fa jereko an' izany. Eny ary. Tsisy ninona ty tao Ay. Le varavarankely fotsiny nitsofon-drivotra. Eo naveriko nakatona mola izy. Eny ary. Ary inona koa zany ty mampangofonareo vetivety ty? Ohatrany tsy bandy mihitsy raha nareoko. Efa miezaka mifantoka fa andao ataony azy. Dia aiza ho aiza mireto varavaranreto izany no misy an'zareo ka. Sady maizina be koa moatiko. Sa ve rehefa miditra eo hopitaly ity dia maty daholo ny jiro? Tena mahatahotra raha zary hery no atika. Ohatra fa inona dia atao le lalana tsy lovina fa tsy mivalako ny tapikirina be ohatriny. Oay, tena azafady. Entiny fahatahorana azafady ry Fanja. Fa enao ty ve lehilahy sa vehivavy? Za indray ve rangany sasana ho izy? Ary mangina amin'izay aloha fa rihana roa sisa dia tongotsika. Oay, ary iny hitako iny. Olona foakely manao akanjo fotsifotsy. Fanja, hitanao ve io aloha io hitako re io ka tsy taitra mihitsy ianaoko. Zany nefa ty tena mivaloarika tanteraka mahita azy ry Fanja. Tsy taitra amin'ny osondre efa hitako io. Mino fa io olona manao akanjo fotsifotsy io no hitarika antsika any amin'ny misy andro dokotera. Dia inona zany natao raha ao tokory zareo ka? Tonga dia hidianao amin'ny efitra misy azy izy roalahy dia miantso polisy tsika Mety zany Ary ohatra misy olona maresaka ny eo an-dalatsara ao izany. Dia hoy iza nefa. Mila mailo ela rato fa hafahafa sao avelako aloha dokotera rato fa andehandeha. Fa andeha ho aiza koa dokotera rato Ty ane mbola tsy misasaka akory ny fandidiny ho atsy amin'ny porte 105 azy fotsiny idia fitaovana ray sady miverina eo eny ary. Isy raha eto niany kijoko voajoko nareo androany. Ary aleo aloha mitsaitsaika moramora ihany sao dia misy mahiny eto zay. Ary aloha hidiana moramora koa mivaravarana. Efa vonina tsara ve ianao efa hitsy mantsy ilay trano fanaovan'ny zareo ny asa ratsiny. Ay izany. Etsy amin'ny exportation disitsy Ay. Jereo fa misy tovovavy mandady iny sady manondro an'ilay portation 10. Raha azoko tsara anie izany dia ao no misy an'ny very sy ilay zanako Voalaza anao. Vero Vero tsy maintsy tonga ao izay hanavitra anareo mianaka. Eny fa na dia efa nofo magnatsika azy nareo. Ary ataoko mahita ary ny tsy vaniny ireny androany. Nambinina dokotera. Kalma aloha Ka tsy rariny kosa ny ajanona aloha ny ranomasy fa tsy havitana zavatra anie izao Tsy fantatra ao akory izay olona ao na izy roalahy tokoa na olona hafa. Ay. Aleo tonga dia hidirako ao fa tsy mandry an'izany intsony aka. Nambinina tena lasa ihany izy marina. Dia inona ataoko? Sa tonga ve dia hiantso polisy Ndatsoko lovoko eto fa raha vao mandalo eo tonga dia donainako amin'ity vy lava be ity androany. Ataoko mahita ny sary mijaly izany anio.
fa tsy naposinao no natongavako a. Mieritreritra mantsy nareo fa tsy mahafantatra an'izao zavatra ataonareo izao a. fa inona koa ny alehan'lahy ty e? Fiza koa e lahy? Fa angahony tsy mahatadidy sady dokter Ratsoka le nanitsaka ny kirarinao tamin'iny e. Ay lahy, ka inona ary zany ny antondihan'ny lahy ty zao? Atsaharo miaraka amin'ny vavateny izao io zavatra ataonareo io dokotera. Aza malatsa keo letsy a. Vola be ty ve dia avotsitra. Fa mikasanao inona hono ty bandikely ty, ha? Aleo amin'izao variana amin'ny tatasika be izao ny amin'ny resako an'ity. Sany ary dadazo e! Madya! Tonga de taty miatoko mihitsy izy izany a. Tena fana. Tena feoan'ny ambininy izany eniko mikika be teo izany. Fa misy inona ary? Dokter Fanzy, aza matahotra ianao fa vonona niaro anao ahy e. Nambinina kosa. Voafatotra ry dokotera ratsy sy ratsy ao. Aleo loatra zareo anao amin'ny fony ao fa ny ataondry kosa dia izao. Ndana miantso polisy. Dia ahoana raha tafaporitsaka ao ry zareo ka? Naza matahotra ny amin'izany ndry e. Itiko io efitrano misy anjareo io dia ampiororoko. Ka rehefa tonga ny polisy dia vako amin'izay ny varavarana. Eny ary e. Ao fa andeha hidina ny ambana izany antso polisy. Tapaka koa ary ny jeriko. Ny ascenseur koa jereo tsy mandeha. Mbola misy firetage nefa vao tonga ny ambany. Aleo ranga fandehanako tongotra. Hiazakazaka mafy a. Drahatra ihany lahy. Ay kely ena nefa monsieur mafy be. Biadava kely azo ary le kely a. Fa aloha ny vava ohatrany tehiteny le ry zany. Tsy hoe inona ny tinambara. Marao ary va iny. Dia inona amin'izay ary ny koziny lafarany. Aza atao ela fa mbola betsaka zavatra miandry anay. Raha mafy be lesany dia va ao ny tady dia andao tototondry. Tsy maninona mihitsy raha tambatra ilay samitsamo. Manofo ngambo le ty. Ela ary teo vovodona kely tamin'iny tonga dia torana. Maika fa hoe izay mitsamo maniady amin'ny lave. Nofy ane izany. Dia gagy ela. Ka va ao ary ty tady ty fa aza may vavy fotsiny e. Dokotera Rato ahoana ray e? Misy zavatra manakoako be indray ne zany e. Io ndray le ty isan'ny redarediny a. Tena matahotra ny ahy. Jereo raha tsy misy setroka fotsifotsy ny varavarana. Sady manaikitsorona be. Oay le ty. Tena misy setroka fotsifotsy mariny zany. Sady maimbo be le ty. Zany. Aza matahotra malalako a. Za ihany ty. Haiko fa tsy ho tapa-voakato mihitsy ianao dia tsy maintsy nanao an'izao a. Vero malalako. Dia inona izany ny ataoko fa ny tanako sy ny tongotra ny mifatotra e.
aza matahotra ianao fa ho vahako io dia mindana mitsoaka ny ivelany ao fa hidiko ato ireo. Eo ary zay kosa mampa ary aleo amin'izay mamonjy an'le varavarana teo fa tena manetroka bizy zany. Tsy maintsy hoe mandady moa zany ko. Raha tonga dia mitsangana eto mantsy dia ho hitan'izy roa lahy. Ohatra satria armakizany ity ilay bateo a tena tsy tazako tsony fa maso koa tena jambena n'ity setroka be ity. Tena tsy ahita mitsinjy mihitsy rangala izy ka lazako arany dokotera. Tafavoaka ihany a marina dia inona zany ny ataoko? Le lalana koa tena tsy tadidiko akoriko. Mandeha any ianao makany ambany dia ampifanjy. Efa nataoko ny antso polisy izy manko. Mahagaga any efa dia mbola tsy tonga foana izy hatramin'izao. Ny olana izao tsy afaka manidy amin'ny varavarana tanteraka fa misy fetrany any. Zany ve? Mandeha any ianao dia aingana any a. Andeha hamonjy aza zany e. Andriamanitra, aizary anao hita posta polisy eto. Zany efa tsy mitondra telefonina akory. Ampio atombo. Fanja. Ambinina. Fanja daholo ny polisy fa mbola ianao rery any hitako eto e. Tena tsisy posta polisy kay aty. Za koa tsy mitondra telefonina. Tena verevitra ary Nambina. Andraso lo tsapatsapaiko ny posiko. Tika tsoy amin'izay ary dia andao hiaraka hiakatra any ambony aingana fa sao dia tsy teo indray ry karla reny. Aizary. Allô inspecteur, tongava malaky nareo aty amin'ny hôpitaly misy anay fa misy dokotera roa manao afera tova zay aty e. Ie, angana re. Ary andao amin'izay hiverina hiakatra Nambina. Ohatray marina. Toa vola varavarana. Fa ahoana io e? Andao aloha hijery izay mitrangao e. Moramora ihany ianao ry Fanja. Sao dia tratra ohatra nahazo ateo. Le teo mantsy tena tsy napoziko mihitsy. Ka ianao tsinona maika tsy faingana ka? I dokotera Rado zao hitako mitsitra amin'ny tany itsy. Ie, i dokotera Rado kosa tsy hitako hoe nakaiza. Eny marina. Fa mbola misy tohatra miakatra be zany any ambony any ry Fanja. Karazana fampirimanentana sisany any fa tonga dia terasy avy eo e. Ka tsy aleo tonga dia hojereko any zany. Ataoko mahita iny androany. Maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify. Nambina, aza maika moa e. Maty any anenao e. Tsisy maty amin'ny andron'izany eo ry Fanja. Tsy avelako amin'izao fotsiny no mpanao ratsy rangaha. Eny ary e. Manome fankaherezana anao ah. Iengany tsy aninona any ianao. Misaotra ry Fanja. Lasa fa zao tonga dia fatory aloha io anankiray io fa sao dia ho vototra eo indray. Za aloha andeha hikarika an'ilay tsy manjary iny e. Endray a. Tena soa ihany aloha fa akaiky varavarana fa afaka nitsoka ihany. Raha tsy izany mantsy dia tena taraiko tao koa. Iza koa ny anaiky raisy-potsiny teo. Raha tsy koa kely vovoka ina dia torina tsy mahatsiaro tena ataoko. Ary aleo amin'izay mitady lalana ivoahany ato aloha. Ty izao misy tohatra kely miakatra any.
aleo somary mandroso kely hoe mila mailomailo fotsiny alarina ambinina sao dia ho tratra ohatra n'iny fanoroan'ny ray a nitampoka tsy mahalehilahy. Oay le tena misy manokana ilay varavarana dia tena tsy namelamy mihitsy ve ahy inona moa izany fa dia mifampitady eto tsika ary aloha hitana tamin'ity ohatra ny varavarakely ity dia mivoaka ny amin'ny terasy amin'izay. Inona ity tratra ko lahy fa ho aiza io fa andositra ho izy mbola manatin-doza ihany lahy makanesa dia amin'ny terasy malalaka aty izany re ho avy alesy ka zany ary aloha ny takaniotiny tsy maka izy zany fa sanykany amin'ny tare ary mbola tena mandera be ny oriko marina keloko mahony foan'le takato olona vonina sa ilavolefona samy ray ary aloha ny takasintiny dia mbola ampiko an'iny ly ty tena elany fotsiny izy zany fa tsy makasy azy akory tena jerena bantamba ny voary ty kay tena mahay mikoma be manafisafa fotsiny lesy reny tena mila mitady hevitra lahy raty fatsipahy tsy tia raha zotaka azy totondry kely zao diako izy misy vy maranitra ary tonga dia atsipiko any ty kay mama nahazo tsara ianao izay rehefa mivelesiko mafy sady tonga dia torana kay izy zany vanja fanga ianao niakatra taty tsy maintsy nanaraka anao aty ahy raha tsy hisy angamby ianao dia efa voatoraka tamin'iny zava-maranitra iny teo sofa tonga ingana rehefa tonga ao nga reo polisy ka raha tsy izany ve ahaka aty sofa tonga malaky ianao zany fa raha tsy izany dia voatsindry n'iny vitena ampelantanana iny ary andao zany andeha inona ntsony moa ny atao aty tia rehefa torana raha teoko aleo aloha fa torako ihany ny tongany sy ny tanany sao tonga eo ny polisy dia tsy hahita azy eo tsony zay vao fatotro ty ary atao amin'izay tsika hidina any ambany dia tena makasitraka anao indrindra dokotera Fanja ny amin'inona io tele dokotera ho ajanony fa mampisy elanelana be antsika ka marika ny fanatsakanao anie zany fa eny aleo aratsoko hoe Fanja ianao raha izay ny tena mahafalifaly anao dia hiverina any Antananarivo amin'izay zany ianao fangahony mbola te ahitana foana ambinina ka raha ny sitrapoko fa asa monina le anao aty dia tsy afaka ny aneranao aka anso to malahelo be ry tony ao fafako aloha ny ranomaso fa inona ary ty lehilahy be ranomaso ty ka efa satranao any ary Fanja dia tena vita tokoa moa zany iny aferatova sy hopitaly mistera iny eny tokoa tapitra treo momba azy izy mianaka raha teoko efa nalevina any amin'ny fasany dia za rery sisany aty ao rehefa hitsidika anao matetika aty misaotra maty kely ary nambinina aika to manonga ianao marary anie zany jereo anie raha tsy mangana mihitsy ny sandroko nanaovanao azy ka efa tenenina foana Fanja nambinina tiako ianao mibanjina amin'ny masony nambinina ary tonga dia niroana avy hatrany eny koa hoe mankoritsina avy hatrany ny vatako rehetra rehefa mifampikasoka molotray za koa tianao
Lasa mivady ihany tsika ary nambinina amin'ny farany a. Hita ho akiko. Lasa vadin'ny dokotera Fanja ihany ny hafarany. Tena tsy mino ny saiko akia. Hoe ahoana na lasa vadina dokotera? Le dokotera ho ajanony any amin'izay. Efa izany narana mahabotrabotra ny driko. Efa vadalahy amin'izay any a manomboka izao e. Antso fotsiny aho hoe Malala. Vahony tokoa alesy. Ahoana kiry Malala? So dia tokony hianatra dokotera ianao dia amin'izay rehefa misy marary mankaty an-trano dia ianao mandray an'zareo. Lasa miandry afoana mantsy zareo dia manahirana. Ela nefa tokony mahavita le izy. Marina aloha izany e. Tsy valo taona ve moa mianatra an'ireny dokotera ireny vao tena mivoaka e? Ie. Tena tsy mahandry an'izany akia. Aleo amin'izao ihany ka. Tombotsoa anao anie izany e. Ny ahy efa vita. Sady hitako hoe lasa mandroso be le hopitaly taty aoriana vao nigadra rado sy rajo. Tsy mipoitra intsony le zazakely manao akanjo fotsy. Ka mitombina be izany ka. Satria efa tsara levenana ny maty. Indrisy ry sombony aiko sy ny vatoko. Lasa hiverina vovoka indray ianareo. Indray. Ary le sanako tsy mba niantso atady akory. Tena malahelo aho. Ina ary ty. Vako ny voko ry Fanja. Efa eto ane ahy e. Misaotra. Eny mety misy zavatra tsy fantako hitovy amin'zareo. Eo fa hiezaka ihany ahy nefa sy hanome fahasambarana anao. Makasitraka anao indrindra ary vato malalako. Mino afa tena tia tokoa ianao. Mino afa tena tia tokoa ianao. Ie. Fa zao marina lesy a. Ohatra e. Fa inona tampoka teo koa ty mahazo anao e. Fa marary nga ianao. Tsy maninona ka. Sa mitondra voka angamba. Fa hony marina ho ara tsy mahadiso. Vavy mosala le zanakareo sy vero. Lakely. Indrisy mantsy e. Saika mba nampitondraiko ny anarako nefa tena lain'ny tompony sahady. Andray. Tena miangatra ny fiainana ry Fanja. Mafy. Io indray ny malalako. Efa eto ho aza. Fa zao. Efa ho dada ny fiantso anao afaka volana maromaro. Ary lakely mitovy aminao koa izy. Zany ve? Marina ve izany ry dokotera Fanja? Oay. Tsongoka anao androany fa diso manany ihany loatra. Marary izany akia. Ndrea. Jereo anie raha tsy misy tia tananao e. Kay. Ianao tsinona manany ihany foana ka. Aza tia atao an'izany fa mijaro ka. Efa tonga eto amin'ny fiaratsika fa aleo veloma amin'izay ny fiara dia aterina miasa ianao e. Andao ary andeha tsika e. Raha mbola miantso aho hoe dokotera anao dia mbola ataoko marary n'olona teo. Ao rehefa tsy mamerina an'izany tsony aho a. Fa tsy fiaran'ny dokotera Fanja ve le teo? Aizany ka Fanja mbola ao amin'ny hopitaly io. Raha ny fantaniako azy dia efa lasa sefo izy zaniko. Sy inona izany nataoko? Ratsy ty mbola taraikina mpigadrano. Aleo raha nga mody ny an-trano dia ampy mandinga izay tokony atao ah. Fa tsy dokotera rato hoe hitako teo e.
Tena tsy diso mihitsy ny eritreritra ka izy mihitsy iny. Ary efa nivoaka izany dia kiarolahy iny a. Ohatra loza tena saika voadonako ilay olona teo marina. Zaho koa moa variana nahita an'ilay dokotera Rado iny ko. Tsy mifantoka amin'ny familiana intsony. Ianareo aloha jereko izy teo e. Andriamanitro, fa atao tsy ato akory e. Nambinina. Fa iza koa izany e. Ary aiza feo an'izy. Vadinao ihany e. Inona ary ty matahotra be ty? Ve zany fa aiza ianao no tsy hitako e. Atao anaty fiara re a. Zao a ikasa monanao sy fanja Rado amin'izao. Ary tsy amelana hono raha tsy maty nareo. Maninona tsara. Zany e. Mila mitandrina ianao ry Nambinina. Izay fa lasa. Tena mila mijery any fantsa sao dia maninona any izy. Tsy tiako intsony mantsy raha mbola maty tahaka ny very fantsa. Izy raha tiako hoe efa mitondra rano. Nasaka eto amin'ity lalahakely mitsofoka ity iny androany. Vao mantala eo iny dia tonga dia tapenako amin'ity lamba misy fanafodiny orina amin'izay tsy mikika atsony. Mety mihitsy izany. Ady mora koa amin'izay ny tona andrasana trano e. Ary mangingina be any ity lalana izany e. Sa ve rehefa lera fodiana ohatr'izao dia tsy misy mpandalo intsony. Aleo andeha mafimafy ka. Nambinina koa ty mbola tsy hita ihany hoe aiza na aiza. Inona Rado. Ary aleo dia tapenako aingana vavany. Tonga ato an-trano ihany marina. Ary tena misy lanjany ihany izy izany a. Tena tsy araky ny eritreretako azy mihitsy. Aleo aloha apetako etsy amin'izay izy. Zay. Ary aleo aloha velabelahana amin'izay tsy ary tena. Mivoazy tena teo. Fa aiza zany? Ary iza koa ianao e. Vonjy manginy tena. Miteny an'ity aza efa voaratsy fesika tena tonga dia taperiko ny atena. Mitenena anketiny io fa taperiko amin'ity antsiny ateny e. Mitenena ihany io. Fa iza nefa ianao e. Ary maninona ny tsy samy mampiseho tarehy? Fantatra ny feo anao e. I dokotera Rado. Ary matadidy ianao izany a. Ao ary aloha fiasoriko mihitsy ty. Zay. Ka hoana, hitanao tsara amin'izay ny tarehako. Efa tsy taitra ntsony ahy e. Dia inona izany ny anton'izao zavatra izao ka? Sa amerina ny zavatra taloha indray? Ty a. Tsy zaho mibaiko tena amin'ny zavatra ataoko. Mazava. Ary aloha tapenana ihany aloha ny vavan'ity fa ohatran'ny manondrana foana ka. Andeha hivoaka ny ivelana iny fa Tena mbola mety be any izany varavarana izany. Sa ve mbola taraiky any amin'ny hopitaly? Aleo raha ngao any a.
zavatra raty ve izany tazako izany? Tena aleo aloha hijanona eto e. Aleo hajanona eto ny fiara dia arahana izay misy azy. Zay. Na dia manafy ny endrika azy alahy dia fantatro foana ny rado a. Dri, fa atao kodikody be ry izy. Fa misy inona ary? Efa azo koa reto fa leo amin'izay verina malaky sao dia tafapirisako ilay kalafantsitra. Ary tsy mahita mihitsy izy izany a. Sady manao tongotra katoka mihitsy izy izany. Ay ato ny tranony. Tonga ary dokotera Fanja. Arendry be kosa izy izany a. Sao dia inona Londry e? Fanja? Tena ao izany izy. Dia inona ny ataoko? Iantso polisy ve sa tonga dia dirako zebra ao? Aleo rangahy ianona ihany aloha izay resaka ry zareo a. Mety noana angamba fa aloha esorina kely amin'ny fahatorana amin'ny vavany. Finona ny tianao atao e, ha? Kalma dokotera Fanja fa mbola betsaka ny zavatra ho ataoko anao a. Sao dia sotro rano satria izay hitako manately larora foana mantsy ianao fa mety efa maina be angamba ny tendanao a. Sady jereny e, maina kely le molotro tsara tarehy iny. Sa ao aloha roa kely mihitsy dia mba mandimandana tsara amin'izay e. Niana, mbola hanodanao sa zavatra ataonao amiko izao. Zany a. Aza mba mifampiantso-tody kely raha matoa. Eny e, ela be zany fa mahay vava loatra tena. Dia zany aloha karakaraina malaky. Atao ohatra mahazatra ihany kiripis kely a. Fa mialohan'izay aloha dia aleo mahakafafany kely aminao. Miala ianao. Zany ka mitondra voky. Tena mifona rato a. Ay ve ianao ty mba mahay miteny malefaka ohatr'izany ihany. Ary raha hoe mitondra voaka indray isy rarahiko an'izany fa esorano tony akanjo tony e. Apetrao kely ny vadiko a. Ay ela. Za mihitsy ty e. Inona ny makakanao ha? Dia mbola noho ny fomba ratsy foana vera doko a. Amin'io dia ny vadiko mihitsy ny nalainy lahan-kiriny. Ay ve ka vadany laty e. Hitako moa izy tena ny tena hoe be vokako. Eny e, efa naposika any zany. Tonga dia torahako amin'ity tavoahangy ty io amin'izao variana mitady izao andro any. Inona ny lahy? Ay dia vady. Vady alohako maro. Tena mandeha rapisa. Nambinina, tsy naninona ve ianao teo? Ny tanako sy ny tongotro koa mantsy mifatotra teo dia tsy afaka namonjy anao akory a. Fanakaiza izy teo e. Lasa andrivatra amin'ny voakany re izy a. Aleo mihitsy anjehako any iny. Arofonoko le tsy vaniny iny aloha. Tsy manaiky an'izao a. Tsery Nambinina. Aleo fotsiny izy hoany. Ataoko maty iny e. Tsy mety an'izany ary Fanja. Lasa manjaka amin'ny mpanao ratsy. Raha mbola migadra indray iny masy dia tsy mienatra akory ny voakany afaka tery volana. Aleo tonga dia atao fitsarama oaka ny sahasany reny e. Malala.
Fombantsika kristianina manao valifaty. Aleo izy anentsika ny eritreriny any. Tsy manaiky an'izany a. Jereo anie ianao hoe tataka be mihitsy ny lohanao. May hoa ianao ka. Jere very raha be anie. Izay anie ho any ilazaiko aminao e. Andao ianao entina any amin'ny hôpitaly mystère dia any ny tsaboana. Noho ny teninao ry Fanja dia ekeko any a. Noho ny teninao. Ndao. Tena saika tratra marina. So ihany lo fa nisy an'iny tavoahangy kely iny teo akaiko teo raha tsy zany angamba zany indray tratra farany teo. Eny tsy napoziny kosa aloha iny zay le hoe ny tampoka tsy mahalela. Ary aloha afanganina ihany ny fiara sao dia manentsika ao aoriana ao ry tekarila reny. Oay le ty fa atao tsy mahatsonony e zany frein fiarako zany e. Zany efa ty tena mirimirimy be ohatrin'ireny iny ireny. Dia inona nataoko e? Efa kely sisa dia ifandona amin'itsy fareo alohako itsy a. Marina mafy raha vao vilitsony ty.